Topoko lasitopoko vavy ankasitrahana ianao tsy misaraka sady amin'ny fahitalavitra matv amin'ity takariva ity manolotra ny araba ihany koa ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany ny fitsarana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fidirany teto Madagasikara eo ihany koa ny makasika indrindra ny fanon-kevitra samihafa no entin'izay hevitra samihafa izay nietsika nataon'ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko politika Arema teny Ankadikely teny ary ihany koa ireo sehatra sosialy samihafa tsy adinony mitondra izany amintsika araka ny fanambara teo manasanao aloha anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nivoaka tamin'ny fanginan'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny raharaha ACM izay navoaroiroy ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny mpiambina azy teo aloha Andriamatoa Jean-Marc Komba nitondra fanazavana misimisy kokoa makasika ny fahefan'ny fitsarana ao Antsirana anaraka izany ny sekretera jeneralyn'izay ministeran'ny fitsarana izay. Maefa mitsarany raharaha ACM izay navoaroiroy ny mpiambina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpiasan'ny ACM ny fitsarana ao Antsiranana hoy ny sekretera jeneralin'ny ministera ny fitsarana Andriamatoa Charles Ndriamseza androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ity raharaha ity dia noazavainy fa niatomboka tamin'ny fitorian'ny aviation civile de Madagascar tamin'ny fivezivezen'ny fiaramanidina iray tao Antsirabe. Mikasika an'le fitorian'ny ACM aviation civile de Madagascar amin'le avion mipetraka tany Antsirabe nanao fitoriana moa zany ny aviation civile de Madagascar mikasika an'io avion sidina tany Antsirabe io araky ny tatitra zany dia mipetraka tao izy nanidina teto Madagasikara izy tsy nahazo alalana mipetraka tao izy tsy nahazo alalana dia izay no fitoriana nataon'ny ACM. Ny officier de police judiciaire moa zany brigade mixte no nanao azy tany Antsirabe dia hitandry zareo zany fa tokony hoany Antsiranana izy dia nitoizany tany Antsiranana ny anketiny rehefa zany dia tsy maintsy nentina zany nakany Antsiranana le olona voaroiroy tao amin'ny Antsirabe. Ino le natonga ny resaka be dia ny tiako tenenina fotsiny zany hoe ara-dalàna daholo ny nataony officier de police judiciaire raha ny tatitra tonga eto amiko fa afaka nandeha tsara izy ireo nakany Antsiranana nahazo extension de compétence izy ary ny fitsarana any Antsiranana dia mahefa mihitsy hitsara an'io raharaha io. Fatao anatin'izay ihany koa dia nitondra fanazavana momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ity. Rehefa tonga taminy zany ny brigade mixte namena ankety dia nangataka ny filoha Ravalomanana hoe za manana avocat efatra roa any Afrique du Sud roa eto Madagasikara ka lao hiandry azy droit de la défense moa zany dia nandrasana ny avocatny araka ny fangatahany zany zay ny tatitra tonga eto amiko eto zany mbola au niveau amin'ny officier de police judiciaire zany fa mbola tsy au niveau ny tribunal akory nefa kosa zany le olona nentina tanyreo satria misy ny délai de garde à vue voafetra araky ny lalàna ary tsika manao zavatra araky ny lalàna daholo dia nidéférena zany reo tao amin'ny tribunaly satria efa manakaikikaiky olany le délai de garde à vue hiandry ny mpiaro ny filoha Ravalomanana dia tonga moa zany tao amin'ny fitsarana 31 octobre raha tsy diso no nidéférena tao amin'ny fitsarana tao izy nanao ny asa ny fitsarana dia hitatsika reny ny décision ndraisiny tsy divatsika hoe inona sy inona ao foana le secret de l'instruction fa dia reny ny décision ndraisiny. Ny solotenany misy ny fitsarana moa Andriamatoa Charles Ndriamseza ny ministra Harasevina dia mbola mamita iraka any Genève Suisse ary zao laza fa hiverina tanindrazana amin'ny farany ity herinandro ity.